Ny tenin'Andriamanitra dia sabatra roa lela ka manindrona io sady mandrantsana ka zay rehetra tsy mety eo amin'ny fiainanao reny karazana ozina sy famisaviana rehetra nataony olo reny dia ny tenin'Andriamanitra ihany lay tenin'Andriamanitra sabatra roa lela maranitra mandrasana andreny ho afaka aminao tanteraka. Amen. Alleluia. Ao tsara ve isika? Raha isoariny baibolinao dia jery tenin'Andriamanitra sika androany tenin'Andriamanitra zay ho zaraina androany dia fanafahana ho anao. Amen. Fanafahana lehibe ho anao izany tenin'Andriamanitra. Apokalipsy 2:12 jerevantsika. Apokalipsy any amin'ny faran'ny boky ihany misy an'izany. Apokalipsy 2:12 manomboka amin'ny andininy fahasivy. Apokalipsy 2:12 manomboka amin'ny andininy fahasivy. Zao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra amina Jesosy Kristy Tompo. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana izay namitaka izao tontolo zao dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjelon'olo niaraka nazera taminy dia nareo feo mahery avy tany an-danitra aho ka nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'ny Kristiny satria nazera lay dragona nazera lay mpiampanga ny raha laintsika dia lay mpiampanga azy eo anatrehan'Andriamanitra andro aman'alina ary izy ireo naresy azy nohony amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nankamaminy aintsony izy na dia ho faty azy ary noho izany mifalia ry lanitra sy anareo zay monina ao aminy loza ho an-tany sy ny ranomasina fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Amen. Jerena aloha za dia azavaiko kely zay. Mazava amintsika ve aloha zay tenin'Andriamanitra zay. Nazera lay dragona, lay menarana ela, nazera lay devoly satana, dia lay menarana ela ety ambonin'ny tany no nianjerany. Mazava amintsika hatreo aty ambony tany no nianjerany. Aty ambony tany ary ny Baiboly dia milaza mihitsy mifaliry lanitra sy anareo zay monina ao aminy fa loza ho an-tany sy ny ranomasina fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Amen. Nidina aty ny devoly aty ambony tany rehefa tezitra izy sady manana fahatezerana lehibe izy io nidina eto ambony tany io. Hatreo aloha ny jerevantsika hoe nidina ety ambony tany izy fa tsy manana fahefana hiakatra any an-danitra intsony izy dia nidina ety ambony tany aninona ry izy anangana fanjakana izy. Inona ary ny ataony raha tezitra tamin'Andriamanitra izy zany fa tsy afaka miakatra antsony noho ny amin'ny rany Jesosy Tompo sy ny teny filazana azy tsy afaka miakatra antsony izy dia aninona ary zany izy. Inona ny zavatra ataony? Efa tsy ambony tany izy zao loza ho an-tany sy ny ranomasina fa nidina aminareo any devoly nampijinina aty izy zany dia nidina aty amintsika. Anjarantsika andray zany mieritreritra mandeva fisainana lalina hoe rehefa nampijinina izy inona daholo moa zany mety endrika zavatra nampijinana azy tany an-danitra tany. Nahoana izy anjely voositra nefa nampijinan'Andriamanitra fa inona ny antony zany? Fa nahoana mihitsy izy no nampidinina.
tsara mpahafantarana antsika zany hoe fa manina izy nampidinina, ny zavatra nataony nampidinana azy. Fantatrareo tsara fa tamin'ny andro Noa izy dia nijangajanga dia nanao safidrano Andriamanitra. Tamin'ny andro ny Sodoma sy Gomora dia ringana avy ny olona, nandasahan'Andriamanitra afo sy ny faravitany an-danitra. Tamin'ny andro ny Ninive ratsy ny bebaka niala tamin'ny faharatsiny ny olona dia saika naringan'Andriamanitra afaka 7 andro. Ary hatramin'izay ka hatramin'izao nandringanana azy dia mbola etsy ambony tany izy. Inona ary ny ataony? Ndao jerevantsika ao any amin'ny Petera indray, jerevantsika avy any amin'ny Apokalipsy isika dia mandeha kely dia mahita sika Joda hitasika dia Jaune dia mahita aorinan'ny Jaune zany ijery ao amin'ny Petera isika. Avy amin'ny Apokalipsy anao dia mahita Joda dia Jaune voalohany sy faharoa dia miditra amin'ny Petera voalohany 5 anjininy 9. Petera voalohany 5 manomboka amin'ny anjininy 9. Petera voalohany 5 manomboka amin'ny anjininy 9. Zao ny voalazany teny naran'Jesosy tompo manao hoe maonoana tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandendeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Averiko tsara, maonoana tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandendeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana zany dia manjony rahalanareo rehetra eran'izao tontolo zao. Amen. Averiko tsara mba ho hainao senjery, maonoana tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandendeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Amen. Hatreo aloha maninona ho ny devoly fahavalontsika? Mandendeha izy tahaka ny liona mierona. Maninona izy? Mitady izay arapany. Ahoana zany hoe hoe tahaka ny hoe LIONA amina liona mierona zany? Satria nalasaka tsy ambony tany izy dia tezitra izy, manana fahatezerina be izy ny tenin'Andriamanitra satria fantany fa kely sisa ny andro. Ny teny nefa dia manambara misy petezitra. Maonoana tena ianareo dia miambena tsara fa ny devoly fahavalonareo dia mandendeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Mitady olona arapaka izy dia mbola tohizany tsara mihitsy hoe ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana zany dia manjony raha lainareo rehetra eran'izao tontolo zao. Amen. Zany hoe niady amin'ny devoly zany dia tsy hanao rerina zareriny miady aminy fa ny olona rehetra manerina n'izao tontolo zao satria lasaka tsy ambony tany sy ao anaty ranomasina izy ary amin'ny fahatezerina lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Ary Petera dia mbola miteny maonoana tena dia miambena fa ny devoly fahavalonareo ane ka mierona tahaka ny liona mitady izay arapany. Noho izany fahoriana zany dia manjony rahalanareo rehetrarehetra ozy izy maneran'izao tontolo zao. Tsy isika rery ihany no miady amin'ny devoly fa ny olona rehetra maneran'izao tontolo zao. Sy ny fiangonantsika ihany miady amin'ny devoly fa ny fiangonana rehetra izay mijoro dia jiva ny devoly daholo fa izay iray mandresy. Ahoana ny atao andresenao an'izany? Mety afaka miditra ao anatin'ny olona ve devoly? Afaka miditra ao anatin'ny olona ny devoly
misy fotoana Jehovah Andriamanitra tezitra amin'ny olomba ositra, dia misy ny olomba ositra afaka hijirana devoly sy ny devoly anefa manao fananiana miditra ao aminy. Fa Jehovah mihitsy maniraka ny devoly hoe hijiro iny olona iny fa tsy ilaiko intsony. Tandremo sara ho an'olomba ositra lazaiko eto sao ianao dia mieritreritra hoe efa 10 taona ny vavaka tato nefa tsy miova toetra, dia manjiny atena androany hoe inona ny mahatonga anao tsy mety miova toetra, fa le fiavaka vonina hatramin'izay sy le famaly valiana iny mbola mitoetra hatramin'izao ihany. Fa maninona ary nefa efa nivavaka 10 taona 7 taona 3 taona, maninona tsy miova toetra? Sao dia mba tafiditra ao anatin'izany ianao dia mila fanafana ihany koa ianao amin'ity androany ty, satria ny fanafana Andriamanitra androany dia ho an'olona rehetra izay tonga eto ataovy amenda mafy. Halleluja! Ny olona rehetra, ny olomba ositra tsiko lazaina, ny olomba ositra tsiko lazaina. Tandremo tsara, aza mievitra ianao hoe ka za olomba ositra dia zany tena ela tao anaty fiangonana za olomba ositra, na vaositra jilo ilo na vaositra ino. Tandremo tsara, manjinia tena androany, aza mijanona amin'izany fotsiny. Fa mianara tahaka ny ataoko isan'andro mandiny tena, isan'andro mandiny tena foana tren'Andriamanitra hoe inona moa zany Andriamanitra nitoetra mbola tsy mety amiko. Aleoko sy dia mifanerasera amin'ny olona mihitsy aloha tsy mivoaka trano toy izay anana fanafitoinana, satria mety misy zavatra sy zakako ataon'le olona dia efa apetraka ao anatiny fo hoe tsy maintsy mandevitra na mitsirary azy. Kanefa kosa raha zavatra manohintohina ny asan'Andriamanitra dia ady ihany ny hafarany, satria ny asan'Andriamanitra tsy azo atao an'izany. Ny ankizy rehetra any ariana mihaino tsara ny tenin'Andriamanitra fa tsy mitoditodika nareo. Ny zavatra misy ny olomba ositra ahafahany devoly miditra ao aminy dia Jehovah ny maniraka. Rehefa tsy ilaintsony le olona fa tsy miova toetra dia afaka ny ran'Andriamanitra devoly hoe Satana iny jiro iny olomba ositra iny fa tsy ilaiko intsony iny, dia le olona mivavaka ihany fa tsy mahalala hoe devoly nefa niditra ao anatiny, mahatonga azy tsy mety miova toetra, mahatonga azy tsy mety miova fo. Voatenenina kely dia tezitra, tsy mahalala misaina intsony hoe marina ve zavatra tenen'olona amiko zany sa tsy marina, fa vao miteny kely ny olona dia efa fanamelohan'ny tena ambadika an'izay, satria Andriamanitra efa leo dia naniraka Satana niditra ao aminy, ary lay Satana miditra ao anatiny tsy hitany akory ny jirany. Fa lay toetra n'lay olona sy mazaka teneniny fa tonga dia tezitra ho azy, tonga dia be famaliny, tezitra any amin'ny raha vavy. Ohatra ataonsika hoe tsy maintsy rehefa misy fahadisoana am-piangonana miakatra lolana le vita ianao, dia izy ny ray tonga dia mitabataba be sisy fandrenesana, tsy misy fanajana, tsy misy fahalalam-pomba, tonga dia tezitra ampahatezerina fa tsy misy fitiavana. Ny olona manana fanan'Andriamanitra dia manetry tena izy. Zay zany ny toetra tokony hita amin'ny olomba ositra hoe manana fanetrentena ianao. Raha ohatra ka misy zavatra fiantsonanao dia ity zaralahy inona moa ny fahadisoako, dia ekeo le izy, dia izay sazy miatra dia atreo. Zay ny ataon'olona hoe manana fanan'Andriamanitra manaiky ny fandaminana. Fa ny olona tsy manana fanan'Andriamanitra tsy tehaka mafy ary. Ny olona zany hoe tsy niala akory lay ositra fa mbola ao aminy ihany, fa saingy tsy ilain'Andriamanitra intsony izy, dia vola nefa tsy manana fahefana hiditra ao aminy. Raha ohatra ka nandeha tamin'ny fahamarinana lay olona, afaka mijoro amin'ny fahamarinana lay olomba ositra, afaka mijoro amin'ny fahamarinana lay olona vaositra, afaka manao délivrance, afaka mitoriteny, afaka manao akao izy, afaka ataony daholo ny zavatra rehetra, fa saingy izy mieritreritra momba azy Andriamanitra, satria Andriamanitra sy tena nala baraka azy nohony amin'ny anarany, fa saingy sy Andriamanitra intsony velona ao anatiny, sy fanan'Andriamanitra intsony ao aminy, fa eo fanany devoly. Ny devoly
hitansika zany amin'ny tantarany Saoly. Ndao vakinsika ny Baiboly anaporofonsika an'izay. Any amin'ny Samuela voalohany. Verina indray sika ny testamenta taloha. Samuela voalohany. Toko 7 amin'ny anjininy 10. Samuela voalohany toko 7 anjininy 10. Hovakintsika. Ary nony ampisoniny dia nisy fanahy ratsy avy tany amin'ny Andriamanitra nilasaka tamin'ny Saoly, ka dia maola tao an-tranony izy. Ary Davida nitendry lokanga tamin'ny tanany tahaka ny fanaony isan'andro ihany. Ary nisy lefina teny an-tanan'ny Saoly, dia natorako Saoly ny lefiny fa hoy izy, amelany Davida aho ka ataoko miboroka miatra amin'ny rindrina, fa Davida nisoroka indro teo anatrehany. Amen. Taizano ny jirany fanahy rasy tamin'ny Saoly. Vakinsika amin'ny anjininy 7. Samuela voalohany toko 7 anjininy 7. Ary ny vehivavim-pandihy dia nihira hoe, Saoly nafaty arivorivo fa Davida nafaty alinalina. Dia tezitra indrindra i Saoly, fa sitrany izany teny zany, ka hoy izy, ny an'i Davida nataony alinalina lay, fa ny ay kosa nataony arivorivo ihany. Koa ny fanjakana ihany sisa tsy mbola azo. Ary Saoly hatramin'izany andro zany dia nangaraka any Davida. Ary nony ampisoniny dia nisy fanahy ratsy avy tany amin'Andriamanitra nilasaka tamin'ny Saoly, ka dia maola tao an-tranony izy. Amen. Jiny io tsara ho an'olo mba ozitra ny resaka eto. I Saoly voaozitra sasy voaozitra izy. Tantaran'ny Saoly dia tahaka an'izao. Rehefa niteny Kisirainy avy amin'ny taranako Benjamina hoe, ndana tadiavina izana boriky very, dia nitondra zatovo izy. Hitady boriky very ny alany tao an-trano, nefa fisandrantana mitsena azy. Izy ny mpanjaka voalohany tao amin'ny tanin'ny Israely, izay nosorany Samuela mpaminany tamin'izany fotoana zany. Andriamanitra efa niteny tamin'ny Samuela hoe isy lehilahy tovolahy anankiray ohatr'izao, fa izy sy misy lehilahy mitovy aminy amin'ny tanin'ny Israely, fa eo amin'ny sorony miakatra afa misy ny endriny. Izy tena afa tena hoe bikana sady mahafinaritra. Eo amin'ny sorony miakatra izy sy mitovy amin'ny lehilahy rehetrarehetra misy. Ampandaloviko eto aminao dia zany no ahalalànao azy. Andriamanitra zany rehefa nanitra olana anankiray amin'ny fotoana sy tena sy ampoizinao mihitsy. Mety zavatra hafa, mety olana ny andohan'ilay izy, nefa ao ambadika ny olana isy voninahitra iseho be dia be. Amen. Halleluja. Tonga tany Saoly dia nosorany Samuela ho mpanjaka any Israely izy. Izy ny mpanjaka voalohany tao amin'ny tanin'ny Israely. Zavatra nitranga nefa nosorona jiloilo mihitsy izy. Tonga mpanjaka izy. Rehefa tonga mpanjaka izy dia nanomboka nankatohan'Andriamanitra. Dia tonga amin'izay Davida niady tamin'ny Goliata. I Davida nefa efa nosoran'Andriamanitra iny koa tao anatin'izay. Ny zavatra misy tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra no natonga ny Saoly ny alan'Andriamanitra. Ary izao na dia hoe ny alan'Andriamanitra izy dia mbola tsy nisy fanahy ratsy tonga tao aminy. Mbola tsy nisy fanahy ratsy tonga tao aminy tao anatin'izay. Fa ny zavatra nitranga dia tahaka an'izao. Rehefa nivoaka n'Andrese amin'izay izy ireo niaraka tamin'ny Davida, dia nihirahira ny vehivavy hoe i Saoly nafaty arivorivo, Davida nafaty alinalina. Lontoka amin'izay ny fony Saoly tamin'ny Davida hoe Davida lay nataony alinday. Alinalinday ozy izy fa ny anahy nataony arivorivo. Lontoka amin'izay ny fony. Nanomboka tamin'izy tezitra tafitohany dia nialina Davida tezitra Andriamanitra
zany lasaka avy tamin'i Jehovah ihany koa ny fanahy ratsy avy any. Tonga dia voabaiko hoe mijira ao amin'ny Saoly. Ary nefa rano Saoly moly izy. Mbola tao an-trano, Davida ndray, Davida mbola navitra anazy ihany tamin'ny moziky. Lazaiko amintsika fa raha ny olomba ositra zay ny jirana devoly, fanafodiny fiderana. Ao anaty fiderana no tena manafaka ataovy misy zay tena hoe iderana tena mipotrapotraka ny ansembohana amin'ny fiderana, satria ny fiderana ihany manafaka azy. Fa rehefa mitendry lokanga Davida eo amin'ny Saoly dia miala ilay fanahy ratsy. Fa rehefa tsy misy an'izany dia mitady lefiny izy aminona ny Davida. Ka ny fialonany mety hoe namanao misolosolo akanjo dia ianao tsy maharaka. Mety ozy ianao ihany namoaka akanjo vaovao indray tamin'izao dia tsy maharaka ianao dia zany dia efa mampialina. Sao lazaiko anao, aza atao fitaovana hitehirizana fahankalana ny fonao, fa manomboka androany diovy ny fonao mba ndraisanao ny fanan'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Fa raha misy fahankalana tehirizinao anatin'ny fonao dia izao misarovy amin'ny fotoana misy olana anankiray miresaka aminao dia tafotoanao azy ianao. Zany mahatonga anao hoe besaka ny pasteur manenjika anao, maro ny mpanompon'Andriamanitra manenjika anao, fa tsy misy fahankalana atao anatin'ny foko dia tsy misy rarahiko an'izany. Ohatra ny zavatra mandalo fotsiny zany. Halleluja. Fantatra hoe za daholo ny ataon'olona resabe, satria izy mpanompon'Andriamanitra ho no avy hanositra ny pasteur rehetra eto. Dia mizara roa ny sain'ny pasteur, savoritaka ry zareo hoe ny fahamarinana kosa nefa nytenen'ny mpaminany izy tokony manao an'izany. Fa hoana mbola nafarana an'io, nefa lehibe fananomezana fanakana vola tsy maintsy miteny hoe tonga ny tombaovao a ampianandray ilay ositra anareo. Sasany tsy manaiky dia za daholo amin'izay ny ataony zareo resaka amin'izao, satria iza ny fahamarinana izay nitoriko natonga ny zareo tena tonga saina hoe marina kosa zany. Efa maninona moa zany ny pasteur gasy tsy mijoro amin'ny magasy azy. Gasy isy Andriamanitra teto. Amen. Tokony tonga saina hoe teto namoazan'Andriamanitra na midika zany fa misy Andriamanitra eto Madagasikara. Noho izany tokony karohana hoe aiza ilay Andriamanitra eto Madagasikara, aiza ny misy azy. Zay zany tokony ataony fikarohana. Dia mivavaka izy, fa sy ny olona avy any ampita tsy fantatra fahoanany, izany no arahany. Za aloha tsy manaiky an'izany e. Natao inona, natao inona. Halleluja. Tsara pahafantarana antsika zany. Soratra anarana daholo izay afaka hosorana. Le olona intoanao frais mankety dia avy eo dia intoanao frais mankany. Ny anahy indray za sy manana frais zany. Ny anahy dia eto ihany anahy Andriamanitra. Halleluja. Tsy misy miala amin'ny Betleheman'ny Joda zany eto. Halleluja. Tohizako ny ten'Andriamanitra teo, ny olona anankiray rehefa manana fahankalana ao anatin'ny fony ka vao misy zavatra manafitohana henony, tonga dia tafitohana azy izy. Ary tsy azo tenenina, fa vao teneninao kely izy tonga dia tezitra. Zany ny afantarana hoe olomba ositra izay efa nampidiran'i Jehovah fanahy ratsy ao anatiny. Zany ny amantarana. Raha miresaka mpanompon'Andriamanitra ianao na amin'ny olomba ositra zavatra anankiray ka hitanao fa misafoka be izy, nefa zavatra azonao lazaina sisy dikany hoe ianao ny rahavavy lazainy ihany na ohatra zao, ianao ny ihany na ohatra zao. Raha zavatra sy nataonao izy dia omeza fotsiny. Ay moa ohatra zany, ary sy mbola inoko indray zany zavatra vaovao amiko zany. Fa raha ny zavatra rehetra lazain'olona aminao io ka ataonao sisy dikany daholo, satria tsy misy fahankalana ny fonao, fifaliana ny ainanao, dia mitoetra ao anatinao ny fanamasina. Halleluja. Fa raha sanatria fahankalana kosa ao anatin'ny fon'olona anankiray, vao teneninao kely izy
dia maninona tonga dia misafoka izy satria misy fankalana ao anatin'ny fony. Ka ny olom-baositra zany tokony tonga saina hoe tsy mety ny mametraka fankalana olona ao anatin'ny fo, tsy mety ny mametraka fialonana olona ao anatin'ny fo, fa tsy avany namanao tahaka ny tenanao, fa izany ny didy lehibe. Halleluja. Manomboka androany zany ovay ny fonao mamelany elokany olona izay nananao alahelo. Zany sy tavela aminao dia mora ny anafananao androany. Halleluja. Fa sy misy olona hoe zanaky ny anina hono sy azo tenena fa vao tenena iny dia romotra be ny ray aman-dreniny, romotra be dia aninona koa ianao zany. Ny olona rehetra ato azo tenena daholo. Matoy ianao mivavaka ato ho any an-danitra, izay zavatra tsy mety amatonga sakana sy jirana ho any, tsy maintsy ransanana amin'ny sabatra. Na tiana na sy tianao tsy maintsy ransanana anao. Raha mazaka an'izany anao dia mivavaka ato, fa rehefa sy mazaka ianao be dia be ny fiangonana mivaralila nambadikany, afaka mivaralila miaraka aminy ianao. Fa raha ohatra ka ato ianao mivavaka sy maintsy maneky fehezina satria ho any an-danitra. Halleluja. Halleluja. Tsy misy olona maneky fiangonana zimbazimbainy zany eto. Ahoana kosa ny any ambazimbanao an'ity fiangonana ity? Zay raha mitona tany eto 200 kalesy isan-kerinandro, vola jiaby azo sabata anatsarana an'ity fiangonana ity. Ankoatran'izany ny fanaovana décoration sy torinandro manalina. Ka ahoana ianao olona tokana na olona anankitelo ny mbazimba? Manomboka androany azo tenena daholo ny olona, na iza azo tenena daholo. Ataovy ao anaty sainy zany, rehefa ny zanakao tsy mety ny ataony dia azo tenena izy, ary mbola ho mafy ny lalàna ivoaka. Rehefa vita ny 26 dia mbola mafy ny lalàna ivoaka eo. Halleluja. Satria tsy tempoly ity mbola hitarina trany any amin'ny farany any, dia ho hitanao zany orakora-pifalily zany. Fa raha vao ndray mandeha manao alleluja daholo ny olona rehetra, isy zavatra iororo misy eto Tananarivo eto, isy fanjakany satana horava misy eto. Halleluja. Halleluja. Rehefa mivavaka aoka tsy hankahala rahalahy, aoka tsy hankahala olona, isory ao anatin'ny fonao zany. Rehefa tenenina ihany koa ny zanakao, raha sy tianao izy tenenina azam-pandraisina andraikitra. Fa raha tianao izy tenenina, ny za aloha dia tiako misy ny zanako tenenina io, ary za dia afaka manafay mihitsy. Nina dia zay. Ary hafa neny an-tokantranonareo, ny zanako afaka miantanta aminao hoe neny ambavy amin'ny telefônina. Fa aty sisy an'izany. Ny zanako afaka miantanta, fa ato sabatra ny miasa ato. Halleluja. Sabatra ny miasa ato, zay tsy araka an'Andriamanitra, satria eto ny vavady miditra ny lanitra tery ny lalina makany. Ka raha be tany anao sy maintsy manala ny tananao ilany. Ranomasonao zany tsy mety aminao miala iny, ny tananao vanana sy maintsy tapahako iny. Halleluja. Satria anao matotonga eto te ho afaka, te andova zany fianamandrakizay zany. Efa ela ny iaina teto ambony tany fa sy hita zay zavatra miova eo. Sy hita zay zavatra miova. Amen. Na ny rapiso azy efa eritreretiny, ny rapiso zao dia efa sy maintsy ohatry zao. Ny lokanay zao rapiso sy maintsy taramaso dia anamalao sy angivy. Efa fantatrao ny rapiso ny lokanao. Ianona ndray zao mety tsy tian'izany dia ianona to dia endasinao anany satria sy tiany zany. Tsy miova. Ny faharasiana me mitombo dia ny fako me misavovona. Zany ve dia atamananao eto? Eto ihany koa, eto zany misy karazana fanay ratsy be dia be efa nampianarisika teo. Fa mierona izy mitady zay arapany. Izany tsy narapany zay. Talohana tongavanao tatony ianao ka narapany tamin'ny karazana fijerijejony.
efa rengitra hatramin'ny volo mihitsy amin'ny fanamboaram-bolo. Lany misy io volo eo amin'ny fanamboaram-bolo. Ny loko mena, ny verni atao daholo zao tratra zao. Satria naripaky Satana mitady mihery izy mitady zay rapany dia ozy hoe tsy arapako amin'ny fijerijejona amin'izay be dia be lehilahy tsy azy dia viravirain'olona. Tsy lehilahy tsy indray ataoko mpanimba vehivavy fotsiny. Narapaka ny devoly. Fa androany arapaka asika indray izy androany. Halleluja. Halleluja. Satria izao izay ho zanak'Andriamanitra andravany asan'ny devoly. Dia ho hitanao ihany koa androany faharavaravany asan'ny devoly rehetra eo amin'ny fiainanao. Halleluja. 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 Zay zany mahatonga ny olom-bohositra. Ohatra ataonsika ao amin'ny sampana anankiray dia misy tsy miray fo tsy miray saina. Tonga dia tsy miray fo tsy miray saina. Izay ilay tsy miray fo tsy miray saina sampana anankiray zareo dia tsy miray fo tsy miray saina. Fa maninona azy? Iza zany ao anatin'ilay sy firaisampo sy firaisasaina? Satana ao afovoany ao. Io Satana ao io mila potehany io. Mila manapotika ny Satana ny isan'ny sampana rehetrarehetra. Amen. Mila potehany io. Ady ny eto ambony tany tsy misy fiainana vita moro zany. Fa Satana mierona tahaka ny LIONA mitady zay rapany. Hitany ianao mandalo dia dinihany tsara dia arahany avy etsy arina. Sarova anefa fa tahaka ny olona mitondra trondro masiso io. Rehefa mitondra n'ilay trondro sira reny anao, tanao le be sira be le avy any majanga reny. Reny maimbo be. Rehefa entinao iny dia arahana saka ianao. Misy saka manaraka. Dia mihodina ary ianao dia arahan'ilay saka. Afindranao esy iny dia afindranao esy raha misy saka ao an-trano. Satria fantany fofona trondro zay. Fa zao rehefa arinao iny dia manaraka an'iny ihany le saka fa ianao avelany amin'izay. Amen. Dia tahaka an'izany ihany koa ny fahankahalana. Ny fahankahalana sy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra mahatonga ny devoly irahan'Andriamanitra miditra ao anatin'ny olom-bohositra anankiray. Ary misy ny olona tsy azo tenenina ny zanany. Misy ny olona izy mihitsy ny tsy azo iresan-javatra. Izy mihitsy ny tsy azo iresan-javatra. Vao iresan-javatra izy tonga dia tafotohana. Dia efa fantatra ny fianakaviana izy zao aromotra be indray izy rehefa avy eo. Rehefa iresan-javatra izy dia tonga dia tezitra be. Rehefa iresan-javatra izy tonga dia romotra be. Inona ny antony? Fa nahoana? Nahoana ny tafiditra amin'izany? Ny fahankalana olona rehefa apetraka ao anatin'ny sainao sy ny fonao dia Andriamanitra misy maniraka ny devoly hoe io idiro fa tsy ilaiko intsony io. Amin'ny fotoana ianao mahatsapa hoe ohatra ny hafafa zany ohatra ny malaina mivavaka sy dia mazoto mivavaka ohatra ny talotsony. Zany efa olona mpivavaka. Raha mahatsapa ianao fa ianao foana mitondra korontana ao anatin'ilay sampana dia mandiny atena. Fa mety sy devoly niditra tamin'ny alalan'ny sy fampimbavaka zany. Fa iza ny nandefa azy? Jehovah ny nandefa azy hiditra ao. Ary tsy miala ao zany iny raha sy efa vereny amin'ny elo ilay olona. Fa ny fanafodin'olo ohatr'ireny rehefa tonga ny fiderana dia manafanatena ny fiderana. Amin'iny aloha zany Satana sy mazaka ny fiderana iny dia lasa izy aloha makany. Dia tehirizinao foana zany ny fononao. Zany hoe mila manana fonona matanjaka. Mila manana fonona matanjaka dia miezaka manala ny fahankalana anatin'ny fo. Miezaka manala fahankalana. Sy tokony mieritreritra misy hoe sy tiako le vita Lionel fa masika be.
sy tokony vavansika hiteny an'izany ahoana izy nialanao mandrainy ndraikiny izy na ny ankalanao ananzy za sy tiany lehilahy mahery Samsona mihitsy fa izy masika inona aloha ny mampasika azy nitoriany fitiavana venao dia sy nanaiky dia niterominy sa hoe asan'Andriamanitra fa saro-piaro tamin'ny asan'Andriamanitra no niteromany anao izany zany mila anjiniansika tena tsara hoe ny olany teny mafy anao ny tenen'ny apôstoly Petera mafy anao inona ny antony toriany fitiavana venao dia tsy nanaiky dia nialona anao dia niterominy anao sa inona le izy sa fa saro-piaro amin'ny asan'Andriamanitra raha fa saro-piaro amin'ny asan'Andriamanitra sy zaranao azy ianao misy mananatra misy manitsy misy miteny mafy ahatongavanao any an-danitra zany ataovy anaty saina raiso amin'ny fahadiovampo ny tenin'ny olona fa misy ny olona vao teneninao izy tonga dia miakatra dia tonga dia fantatra hoe misy devoly misy ina zay ho anatin'ny fony ao misy an'ilay fahankalana dia la fahankalana amin'izay mivadika fialonana dia aveo ilay fialonana amin'izay mivadika devoly iny ka tsy misy olona azonao ankalainy zany ato aleo tsy mifankala zany raha misy alahelo ao anatin'ny fonao ajanony zany manomboka androany fa sy manana zo ankala olony zany ianao fa ianao ihany mipotoka amin'izany halleluja ianao ihany mipotoka amin'izany fa sy le olona ankalainao inona moa tehirizanao fahankalanao anatin'ny fonao dia mitahiry an'izany anao dia maninona hoe za dia sy tiako misy Josafata fa niteny mafy ana Josafata mandeha fiara foana isan'andro dia ankalainao izy dia maninona sisy fiantraikany amin'ny akory fa ianao fotsiny potika ianao ihany mipotika noho izany le fahankalana ajanony manomboka androany ny fonao diovy io na amin'ny vadinao io na amin'ny zanakao na amin'ny mpiray fanantenana na amin'ny sampana misy anao na amin'iza dia diovy ny fonao tsy misy tokony fahankala zany ato olona manaiky tenena sy anarina daholo ny olona ato amen halleluja teneno namanao ianao mihitsy hoe atsio kely ohatr'izao izy ianao mihitsy hoe tenenina zany ihany koa sy mampivoatra io zany mahatonga an'Andriamanitra hoe tsy ilaiko ty olona ty aiza ve firy-taona be zao dia mbola ankalaina foana ny olona manekenao tenenina rehefa tsy mety zavatra ataonao manjinia tena fotsiny aloha hoe naninona Samsona sy tianao ohatra fa maninona zay zany aloha ohatra hoe miteny fantatra hoe miteny Jonika izy dia fa maninona azavainy Jonika tsara inona ny ankalanao Samsona ohatra na Italiasy zao niteneny inona ankalanao anazy nitoriany fitiavana venao dia tsy nanaiky tonga dia nitrerominy sa asan'Andriamanitra rehefa asan'Andriamanitra itenenan'olona anao sy anitsiny anao dia ataovy hoe sambatra ianao fa misy mpananatra misy mpanitsy ny lalanao fa asambarina ho anao zany fa aza atao fahankalana manomboka androany sy tokony hisy olona hoe halako ihany na ny mpirahalahy ihany koa efa voalaza ny apôstoly Petera io hoe aoka ny mpirahalahy izy tsy hifankahala hifankaty fa ny devoly fa valonareo ane ka mierona tahaka LIONA mitady zay rapany afaka hijirina devoly ny olom-baositra raha sy mahalala an'izay hoe sy tokony hitahiry fahankalana ao anatin'ny fony zany sy tokony hitahiry an'izany ianao inona ny ankalanao olona anankiray manomboka androany avelao ny elona avelao any zany fahankalana zany fa sy mahatonga lavitra anao zany manomboka androany tiavany namanao fa ny fitiavana n'ilay be indrindra vavela ny elona satria be fitiavana izy halleluja halleluja
io aza io lehilahy io nytenenina mafy andro pasika nanetry teny izy marana zany fa sy nyteny izy za manko nono za manko mbola oritro zao za ohatra fa marina zany mpaminany fa raha ianao zao nitreromonko ndray mandeha tonga dia mangoronentanao tsy zay ilainao fa izy vao maika ny sisika zany ny ahafantarana ny olona hoe tsy misy fankalana ao anatin'ny fony fa raha olona nisy fankalana tao anatin'ny fony tonga dia nangoronentana izy dia lasa izy avy eo ka amantaranao zany fa ny olom-baositra misy devoly dia izy mora tezitra izy be famalina nefa olona mahalala baiboly be famalina dia tonga dia manao tatra ny levita hoe ianina rehefa nataony fizahana izao ny zavatra nataony izao ny zavatra ny ampangano lazy dia rehefa nataony efa ny fanajiajira be famalina be mihitsy araka ny toroteniny mpaminany dia misy devoly izy sasy marina zany no mitenen'izany eto mila manetry tena anao mila manetry tena fa io resaka fo mora tezitra io misy devoly avy amin'ny Jehova misy mampiditra azy ary tsy afaka ao io zay zany le izy tsy afaka ao mihitsy io mety hoe ao anatin'ny sampana misy anao misy mpanakorontana dia efa fantatrao zany fa misy devoly izy manomboka zao rehefa misy mpanakorontana ao anatin'ny sampana dia ento any amin'ny levita ny levita dia omena fahefana feno ho mpanadio ny fiangonana amin'ny lafiny rehetra za manadio ny fiangonana amin'ny sabatra ny tenin'Andriamanitra izay tsy manka to dia omena fahefana feno ny levita sy anao fitsarana amin'ny tany ila fa fitsarana araka n'izay nataony olona dia zao na voendrikendrika aza ny olona amin'ny zavatra sy nataony dia matoy ianao zany ny voendrikendrika dia nisy karazana sarisary ny zavatra hitan'olona tao na sy nisy aza le izy ohatra zao ny ataontsika hoe ay jiana sy Mordekay hony hitan'olona mifankatsy ohatra zany dia inona amin'izay mandeha ny resaka dia tonga any amin'ny levita dia ozy jiana hony mifankatsy a Mordekay dia anontaniana amin'izay Mordekay anontaniana dia hoe sy zany ozy izy Mordekay fa zany ona dia izy mandoatra vary dia zany omeny zany tena bavy ambaza mba te sakafo dia nomeny sakafo dia niarany sakafo zay roa dia ozy amin'izay jiana ka izy ane nataoko tamin'ny fo madio hoe angao moa zany tsy azo atao ny asa soa angao moa zany tsy azo atao ny asa soa heveriko fa hoe fitiavany nanomezako sakafo anazy dia amampianadanay dia niarany sakafo zay dia ozy ny levita zay sy mirarahan'izany fa ny olona manendrikendrika anareo fankatsy satria niarany sakafo fa sy zay sy mijery an'le hoe fitiavana anaovanao an'izany fa le fanendrikendrehan'olona ny marina aminay mba tsy anaovanareo an'izany tsony 3 volana aloha nareo mandiny tena any amin'ny emina zay la izy dia eo amin'izay tsy mahazo miady Mordekay sy jianao hoe le sakafo nomaiko anao iny peo mihitsy fa tena 2 arivo ny plat fa nampiditra olana tsy miady fa ekena fotsiny le izy satria zay le endrikendrika zay na vao endrikendrika aza dia ataovy foana le sazy satria mahasoanao iny azosika ny zavatra rehetra raiso amin'ny fahadiovan'ny saina fa ny olona olom-baositra misy devoly tsy afaka isaina an'izany tsony izy fa vao teneninao kely izy tonga dia miakatra dia efa mpahafantariko ansika fa ny olona rehetra vao tenenina kely ka miakatra nefa olom-baositra tsy mahay manjiny tena dia maninona zany misy devoly zay le izy ataovy sy anjery zany sady zavatra marina zany fa sy azo olakolaka hoe ny groupe ihany hony sisy devoly tsika an'izay amboary ny tempo esory manomboka androany le fankalana esory manomboka androany ny fankalana be dia be zao ny olona miresaka anany be dia be olona miresaka ana dia maninona izy ihany ny reraka
Safona resany any, resany zavatra ratsy. Ino ane ka ohatr'izao, ino ane ka ohatr'izao e. Dia ozy reraka izy manendrika anahy. Fa atao anatin'ny foko sisy fahankalana mihitsy satria ifanerasera amin'ny fanahy masina sy ny anjely ny tanjoko isanandro. Za sy hitahiry fahankalana zany mihitsy. Vao miteny olona ianao ndray olona zay le pastera ohatr'izao iny fa jiosy malagasy. Dia maninona moa zany na jiosy malagasy efa antitra izy dia mirediredy. Zay fotsiny valiny. Nytara zavatra amiko mipino ianao dia ohatr'izao za mpaminany tena malahelo mihitsy dia ozy esotsora eo anatin'ny fonao zany alahelo zany za natao enjehina. Natao enjehina mihitsy ny any ambadikany ianao dia afaka mamaly fa hatao am-piangonana zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra zany mila miova zany. Amen. Hitanareo mahitany Betleheman'ny io, mahitany Magdalena Betleheman'ny. Tsikitsiky foana io. Za manko dia ohatr'izao tena manetry tena mihitsy. Mahafinaritra ny mahita azy. Ary ny ray andro amin'ny fotoana izay hafatesany, inoko fa hiditra ny lanitra madio izy. Fa misy olona tezitra dia izy miteny ajanony ihany zany raha vavy a. Ajanony ihany zany raha vavy a. Mandamina foana. Ajanony ihany zany raha vavy a. Tena ohatr'izao raha vavy a. Fa ianao rehefa tenany ataovy mihitsy tena zao. Tsy mahasoa zay. Devoly mierona tahaka ny LIONA tady zay rapany. Ary izany zavatra rehetra izany izay manjo anareo ankehitriny dia manjo ny olona maneran'izao tontolo izao. Samy manafaka ny tenany amin'izao. Amen. Ka ny devoly ao anatin'ny olom-baositra dia Jehova ny maniraka azy. Ny olom-baositra mandeha fahamarinana tena milofo mivavaka amin'ny fahamarinana sy tokony anana ny devoly fahefana. Ary tsy azo ny devoly idirana. Fa kosa Jehova ny maniraka devoly ao. Dia ny zavatra misy tsy azo nokotihana misy le olona fa vao hiteny zavatra aminy ianao dia olona tery saina kely mihitsy izy. Dia efa mangovitra ianao izany zao zavatra teneniko zany dia hafa indray zao ny amadiany an'izany rehefa avy. Izany zao zavatra teneniko zany dia hafa indray izany indray zao ny ankalainy amin'izany rehefa avy eo. Iza zany nampiditra devoly tao anatiny? Jehova. Raha totoy ianao ka matsapa teny fa tsy mazaka tenenina, tsy mazaka anarina dia jinio fa efa misy endrikendrika devoly. Fa soa ihany fa misy fotoana androany anafana ansika rehetra ao anatiny fanagezan'ny Satana. Haleluya! Haleluya! Ny olona rehetra eto androany ho afaka daholo. Mbola tohizansika ihany any amin'ny filazantsara indray ary olona tsy voaositra indray. Pino sotra indray jerevantsika. Ijery indray zany sika any amin'ny lioka. Lioka indray ho jerevantsika. Jery vahoaka indray zany sika hoe kristianina indray zany jerevantsika kristianina rehetra. Lioka toko fahavalo. Lioka toko fahavalo. Manomboka amin'ny anjininy voalohany. Lioka toko fahavalo manomboka amin'ny anjininy voalohany, vakina ny tenina raha sosotompo. Ny tetezan'i Jesosy ny vohitra maro tany Galilea sy ny nanompoan'ny vehivavy sasany azy. Ary taorianany keliny zany dia lasa Jesosy ny tety ny tanàna sy ny vohitra ny toro ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny 12 nanaraka azy mba amin'ny vehivavy sasany izay nisitraniny tamin'ny fanahy rasy sy ny aretina. Dia Maria atao hoe Magdalena izay efa nivoahany demo ny 7 sy Joanna vadiny koza mpitanana ny fananan'i Heroda ary Sosana mba amin'ny maro hafa koa izay nanompo azy tamin'ny fananany.
Ary nisy vahoaka besaka niangona ka natona azy ny olona avy tamin'ny isan-tanàna dia nanao fanoharana hoe izy vahoaka ny mpamafy amafy ny voa. Ary anamafy izy ny sasany dia voafafy teo amoron-dalana ka voahitsakisaka ary dia lany ny voromanidina. Ary ny sasany dia voafafy teny ambony vatolampy ary vaonaniry izy dia nalazo satria tsy nisy mandomando. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo ary ny tsilo niara-naniry taminy dia nanageza azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara dia naniry ka namozy zato eny. Ary rehefa nilaza izany izy dia nianso hoe izay manansofina hoenti miaino aoka izy iaino. Ary ny mpianana nanontany azy ny amin'ny hevitra n'izany fanoharana izany dia hoy izy ianareo navela alalany zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa amin'ny olo-kafa dia fanoharana natao mba hijery izy fa tsy ahita ary are fa tsy afantatra. Koa izao no hevitry ny fanoharana. Ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Ireo teny amoron-dalana dia izay manre nefa avy ny devoly ka manasotra ny teny ao am-pony fandrao ino izy ka hovonjeny. Ireo teny ambonin'ny vatolampy dia izay manre sady mandray ny teny amin'ny hafaliana nefa tsy manampaka ireo fa mino vetivety ihany. Koa amin'izany andro isehoan'ny fakapanahy dia miembotra izy ireo teny amin'ny tsilo izay mandre fa noho nandre izy dia nivoageza ny fiahina sy ny arena ary ny fahafinaretany zao tontolo zao ka sy navanim-bo. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia nandre ny teny amin'ny fo sady marina no tsara dia mitana azy ka mamo amin'ny faharetana. Amen. Ary taoriana kelin' dia lasa Jesosy nitety ny tanàna sy ny vohitra nitoro ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny 12 nanaraka azy mba amin'ny vehivavy sasany. 12 nanaraka azy dia nisy inona koa tao? Nisy vehivavy sasany izay no sitrany tamin'ny fanahy ratsy sy ny aretiny dia i Maria atao hoe Magdalene izay efa nivoahany demony 7. Amen. Hatreo Maria ozy izy naninona? Nivoahany demony 7. Dino io tsara. Raha fanahy anankiray zany ny avoaka anatin'ny olona ka miverin-dalana izy dia firy ny miditra ao? 7 ny miditra. Zao ny tantaran'ny Maria Magdalene. Izy dia vehivavy tokana petraka ao anatin'ny trano. Zavatra mitranga nefa izy manan-karena. Zavatra mitranga dia tahaka an'izao. Mety nisy meritra ny fanana nefa izy dia olona nitandrina didin'Andriamanitra mivavaka tahaka izao. Mivavaka tahaka izao. Olona mivavaka, olona manao ny zavatra rehetra, pino izy. Kanefa indray andro amin'izay dia amin'ny fotoana tsy ananana mihitsy. Tao anatin'ny fiangonana nisy lehilahy tsy azy. Fariseo ilay olona. Tao anatin'ny fiangonana misy lehilahy tsy azy. Isika vehivavy aza voafitaka hoe ka apôstoly mahafinaritra be. Ny levita mahafinaritra be. Ny fikambanana hanina mahafinaritra be. Dia bababon'izany ny fonao. Fa sy zany andehananao hivavaka aty fa hitady an'i Jesosy ilay tena mahafinaritra. Amen. Jesosy ilay tena mahafinaritra be. Dia zao ny zavatra mitranga ao anatin'izay. Tao anatin'ny fiangonana rehefa manao asa fanompona ilay olona dia tia azy Magdalene. Dia nitoro fitiavana ko olona manana maizy ao am-piangonana. Dia nanaiky Magdalene dia tratra tany an-tranony. Dia ilay olona amin'izay avy teo rehefa nanontaniana hoe fa ahoana no nivoaka tao an-tranonao Magdalene? Dia hoy izy hoe izy misy nanao dingana taty an-tranoko, nanao izay zavatra nampijangajangana taminy. Dia lavo taminy ny an'ny lehilahy zany dia miteny izy hoe fahalavonana ny arahako taminy fa izy nanao dingana niaraka taminy. Tao anatin'izay dia afaka ilay lehilahy satria ilay vehivavy nanao dingana tany an-tranony tany niaraka taminy. Afaka izy
teo anatrehany olona fa lay vehivavy nahitsony. Dia Maria Magdalena amin'izay andeha ho toram-bato satria maninona jangajanga. Zay ny lalàna amin'ny Israely hoe rehefa vehivavy mijangajanga toram-bato izy. Sendra ny tompo sy ny mpianany nifampiresaka teo ankalamanjana. Dia avy ny olona andeha any amin'ny tompo izaha toetra azy. Inona ny tokony atao amin'ity vehivavy ity? Fa ho toram-bato araka ny lany Mosesy dia toram-bato izay vehivavy azo olon-tany mijangajanga. Jesosy anefa efa mahalala ny didy folo hoe raha toram-bato reto olona reto dia sy maintsy hamono olona. Dia olona ray firenena ve zany dia hatrampitondra fiangona dia ho mpamono olona daholo. Ovana ny olana. Dia mbola nanontany any inona ny tokony atao amin'ity vehivavy ity? Fatratra ny jangajanga izy. Dia namaly ny tompo manao hoe izay tsy nanota taminareo aoka hitora-bato azy voalohany. Zany hoe tsy nanakana ny lalàna ny Mosesy amin'ny toram-bato ny vehivavy mijangajanga mihitsy ny tompo. Tsy namaly ny lalàna ny Mosesy mihitsy izy. Tsy misy lalàna ny vahana zany teo fa afaka amin'ny toram-bato ny olona izay matsapa fa tsy nanota. Dia hoy ny tompo izay tsy nanota taminareo aoka hitora-bato azy voalohany. Fa tsy misy lalàna ny ravana zany teo. Tsy misy lalàna ny Mosesy ny ravana teo. Fa izay tsy nanota taminareo aoka hitora-bato azy voalohany. Dia niala le olona hatramin'ny zokonzokony ka hatramin'ny zandrizandriny. Dia Jesosy tsy raha vehivavy sisa teo. Na ny mpianatra koa raha manitsoka hoe sao dia hoe lasa hatramin'ny zokonzoko sy zandrizandriny regny ka haka vato hitoraka amin'ny tompo eto dia hoaingana hiala hitsoka. Dia nisy mpianatra visivisy any teo, Petera sy niala teo. Dia zao ny zavatra nisy. Tompo nanotra tamin'ny tany. Nanoratra ny didy folo. Soratany teo zany a. Dia nahita niny ny olona dia lasa. Dia hoy izy tamin'ny raha vehivavy, nisy nanameloka anao va? Dia hoy izy raha vehivavy, tsia. Dia hoy izy, zay ihany koa tsy manameloka anao fa amin'izao sisa izao aza manota intsony. Dia lasa raha vehivavy nankany ambanivohitra. Tamin'izany fotoana izany dia tsy misy postra tahaka ny taloha na hoe telefona ifampiresahana. Fa tany ambanivohitra tany izy dia verisaina. Verisaina izy zany hoe raha devoly anankiray zany na tonga azy nijangajanga. Dia rehefa niala amin'izay satria andeha hivavaka izy, mbola hitany eo ihany le lelana nadalana azy, mbola hitany eo daholo le olona hitora-bato, sady tsy navelan'ny olona niditra tao am-piangonana. Zao nefa nolazaiko anao, na dia tsy navelan'ny olona niditra tao am-piangonana azy izy, na feno fanamelohan-tena azy izy hoe andeha hivavaka tsy avelan'ny olona hiditra ao, hivavaka tsy hivelany jerijerevany olona. Sarovy ho an'ny olona izay manamelo tena milaza fa tsy misy hevitra ny fiainany Jesosy mbola manome fanantenana hatramin'ny farany. Amen. Jesosy to mbola manome fanantenana anao hatramin'ny farany fa tsy hanary anao mandrakizay satria fitiavana mandrakizay no nitiavany anao, zany ny ampaharetany famindrapony aminao. Amen. Ina amin'izay izy lasa tany ambanivohitra tany, dia tany izy lasa adala tany. Dia nandeha nitety vohatra amin'izay ny tompo. Dia nahita anazy lasa adala misavoritaka be ny volony. Lasa adala izy, nitsoka avy tany amin'ny trano izy dia nijiny, dia lasa izy nandeha tany dia lasa adala. Verina avy tany amin'izay izy. Io amin'izay ny tompo nahita azy. Dia hita ny tompo izy lasa adala. Dia nataony tompo délivrance izy. Rehefa nametrahany tompo tanana izy dia fa nafiry nivoaka tao aminy. Fanahy fito. Olona anankiray hijirina fanahy fito. Fanahy ratsy. Fatorana fanahy fito. Afaka izany dia lasa nahinogo volo izy. Lasa nahinogo volo amin'izay izy. Lasa nahinadio niverina amin'ny tranony. Sy ny rara iny amin'izay izay tenin'ny olona rehetrarehetra tao. Sy ny rara iny amin'izay fa tonga izy mivavaka. Ny olona mijery azy fa ozy zaza jerena fa manana ny Jesosy. Reraka ny mpijerijery sy ny pisikera fa Jesosy ny anahy. Talohan'izay anefa rehefa vita zay zavatra zay afaka midevolony dia mivavaka izy.
dia natsapa amin'izay Maria hoe zaho ilay mpijangajanga iny tratra ny jangajanga nefa lay dia mbola tsy avy ny tompo ihany fa fitiavana manao ona marina ao anatin'ny tompo no afaka tena iaina ny olona rehetra araka ny teny Jaona Apokalipsy hoe tena ilomanosana zany fitiavan'ny tompo zany. Ny olona rehetra ao am-piangonana manirikilika mpiandraikitra rehetra ao efa tena sy tia miditra fiangonana voaroka any ivelany jerijerevany olona inona ary ny atao nefa za mbola tsy an'ny tompo ihany inona no avaliko azy noho ny amin'ny soa nataony taminy navaliny taminy dia tonga amin'izay Simona boka fariseo nanasany tompo hiary sakafo nalamina daholo ny trano tena feno izy moa mpanan-karena dia nalamina ny trano feno fanajana tena ny feno zavatra be dia be mahafinaritra tena hafa mihitsy zavatra nitranga zareo misakafo vita sakafo nasaina ny olona dia mbola miresadresaka aloha zany miresadresaka dia mikenikenina iny nisy vehivavy tsy malala fomba be niditra biany mitondra menaka nardasarbidy menaka manitra ozy izy tahaka ny hoe miora menaka manitra ny zavatra misy naleo ny tonga dia nahidiny teo an-tongotra ny tompo dia ny foany tamin'ny volondohany sady nitomany izy nibebaka nanao fanatim-panoerana an'lay menaka nardasarbidy izany menaka nardasarbidy zany zay 300 denari raha amintsika zao zany dia mahatratra 4 tapitrisa ariary 20 millions zany iny zany nahidiny teo an-tongotra ny tompo iny le natezitra ny Jodasy any koa iny dia ny zavatra nitranga dia hoy ilay lehilahy fariseo raha mpaminany tokoa tsy lehilahy tsy dia fantany vehivavy mikasikazy io fa mpanota tsy fantatra n'ilay fariseo hoe Jesosy tompo anesy tonga hitadiny marina fa ny mpanota mba hibebaka ary hitadiny ondro very ary sahany tompo misy mamela ny 7 marina fa mitadiny anankiray izay lasaka ao anaty lavaka ilay tena mpanota iny misy ny tsy nivonjeny itsy lehilahy tsy ny teny raha tena mpaminany io dia fantany fa vehivavy mikasikazy io mpanota ahoana navaliny tompo ry Simona fantatro fa mpanota tsy vehivavy tsy fa voavelany ny elombe satria be fitiavana izy amen halleluja voavelany ny elombe satria be fitiavana izy zany no ampianariko asika apetrao anatin'ny fonao ny fitiavana esory ao anatinao ny fahankalana tsy nio tsara hoe io vehivavy io nipetrana demo ny fito nefa vehivavy ray olona anankiray zany fa nafito toetra ao anatiny mamatotra azy trosy fikorontana tokantrano tsifisiny fantrano toka sy fantatro na sigara io na fijejojejono mamatotra azy fanahy anankiray mety mamatotra azy miloko mena sy ny fanaovana pataloha lava sy ny zavatra rehetrarehetra fanaovana volo fanahy anankiray dia ny fanahy fito zany a raha mitona anazy amin'ny rasy daholo dia mbola misy antenaina ve ny fiainan'ilay olona tsy misy satria fanahy fito ao anatiny ary ny tompo dia nilaza misy hoe izao ny sehony zanak'Andriamanitra andravany asany devoly mino a fa aniraka ny anjely ny tompo androany a satria ny devoly sy roana amin'ny zavatra moramora zany fa tena mila erigoavany zany amen dia ny anjely hitondra sabatra androka n'ilay devoly ao anatin'ilay olona tsarovy sara ilay lehilahy dala izay mipetraka tany amin'ny fasana io toerana io tsy azo andalovan'ny olona mihitsy rehefa nahita ny tompo izy dia ozy izy efa tonga sady va ianao ry zanak'Andriamanitra mpahory anay dia ozy ny tompo manginy ianao firinareo ato dia hoana ozy izy legiona zany fanahy efa manalina amanaly kisa nefa mitoetra amin'olona anankiray satria ny devoly fahavalonareo mierona tahaka ny LIONA mitady izay arapany fotoana ny fanjinian-tena androany ianao malala hoe
tokony firy zany ny zavatra namatotra anao hatramin'izay. Mamatotra tamin'ny fijejojejoana, mamatotra amin'ny langy, mamatotra amin'ny zavatra be dia be, ny kolokolo sy ny isan-karazany, ny alatralatra kely, ny zavatra maro isan-karazany, fialonana, fankalana. Androany anefa anafaka antsika eto ny tompandroany. Halleluja. Olona manao ahoana no tokony atahorany devoly. Jerevansika amin'ny asan'ny apôstôly satria mila atahorany devoly ianao manomboka androany. Asan'ny apôstôly 9:20. Anjinny asan'ny apôstôly 9:20. Anjinny 1:20 vakinsika naran'i Jesosy Tompo. Ary ny tan'ny apôstôly ary ny tanan'ny Paoly nanaovan'Andriamanitra fahagana lehibe maro, ka dia ny mosara sy ny fiaron'akanjo teny aminy nentiny atao amin'ny marary dia sitrany ny aretina ary nivoaka ny fanahy ratsy. Amen. Averiko. Ary ny tanan'ny Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro. Averiko ihany. Ary ny tanan'ny Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro, ka dia ny mosara sy ny fiaron'akanjo teny aminy no nentiny atao amin'ny marary dia sitrana ny aretina ary nivoaka ny fanahy ratsy. Amen. Lazaiko anao fa sy mpianatra ny Tompo akory Paoly ary sy apôstôly izy, fa izy manao ny tenin'ny apôstôly fa mbola fampianarana lavabe zany. Fa izy miteny amin'ny mpianany hoe ianareo ny maha-apôstôly anahy, satria rehefa mahavonjy olona marobe zany dia lasa apôstôly. Zay zany le tena izy. Dia ny zavatra nitranga i Paoly anefa fariseo, mpanoradalàna izy, nohony an'izany hoe fieritreretany hoe taloha hoe mpianatra ny Kristy Tompo dia manjika lalàna, zany nanenjehany azy. Nefa rehefa nenjehany ny olo-marina dia niseho taminy amin'izay ny Tompo tamin'ny voninahiny. Ry Saul nahoana ny manenjika ianao? Fa iza moa ianao hozy Saul tany amin'ny lalana mahitsy any Damaskosy? Fa izy ianao dia hozy izao Jesosy Kristy Tompo izay enjehanao. Nanomboka teo amin'izay Paoly nandoro an'ilay taratasy azony tany amin'ny lehibeny dia lasa veriny. Jamba izy 3 andro dia niseho tany amin'ny Ananias ny Tompo hoe mandehana makany amin'ny lehilahy antsoina hoe Saul, fa efa niova fo izy. Dia hoy Ananias taminy, tsia Tompo, izy zany lehilahy zany efa malaza mihitsy, fa mpamono olona ahoana ny andehanako any? Dia hoy ny Tompo, tsia, tsy maintsy mankany any ianao fa efa niova fo izy, tsy ampaninana anao izy. Indana ampahirato ny masony. Ohatran'ny zavatra sotra kely zany hoe ampahiratra ny masony jambe. Ndana ampahirato ny masony. Dia nametrahany Ananias tanany izy, dia nahiratra ny masony. Izy tao anatin'ny 3 andro sady tsy nihinan-kana sy nisotro rano satria jamba tanteraka. Dia ny zavatra nitranga rehefa nandeha ny fotoana dia natao batisa nanaiky an'i Jesosy Tompo ary nandoro ny taratasy fanameloan'ny kristiana teny an-tanana. Fa i Petera tsy azony tamin'izany. Maty ihany i Paoly fa tsy tiany Petera, tsy azoazony. Satria inona ny antony? Tsy afaka atao anatin'ny lohan'ny Petera hoe nampiverin-dalina ny olona rehetra, ny ankamaroan'ny olona rehetra izay niova foany dia i Paoly io fantany fa niverin-dalina daholo ny olona. Ihany tena sy foy koa izy Petera, ihany niverin-dalina daholo rehefa nampijery io tany am-pontsy. Na Stefana aza mpianatro ny vonoana. Dia zao ve izy zany niova fo? Vitany nataony.
dia iova fo amin'izay izy fa ozy ny tompo fanaka voafidy omem-boninahitra izy ary ny tanjona ny tompo tamin'ny Paoly apôstôly dia amerina ny nataony eo andohany satria mafy loatra ny nataony. Zao anefa i Paoly ndray nefa rehefa nazava taminy fa tsy manjika ny lalàn'ny Mosesy eny apôstôly raha mitory filazantsara fa mivavaka ao akan'izany tempoly ihany isaka ny sabata, manao ny ampafolo-kareny, manao ny sekely, manao ny zavatra rehetra fa diana ny roa isan-kerinandro fa saingy mitory an' Jesosy nisangana tamin'ny maty. Zay fotsiny. Rehefa nataony zany dia niova fo amin'izay izy. Rehefa avy namono olona maro izy, nampiditra ny kristiana tany am-ponja izy, nampiverin-dalina olona be dia be, dia niova fo isôlry. Ary tao anatin'izany dia tena nibebaka izy teo amin'ny tompo hoe siko mafy ny tenako mba ho mangana sao dia zany mitory ndray ho very any farany. Dia inona nataony nasiny mafy misy ny tenany mba ho manga. Asiko mafy ny tenako mba ho mangana sao izy dia zaho mitory teny ndray no lavina amin'ny farany. Tao anatin'izany rehefa nandeha ny fanompona, nandeha ny fanompona, feno herin'Andriamanitra amin'izay izy. Ary dineo tsara fa rehefa nisy fifadian-kanina nentaniny Mpaminany tamin'izany fotoana izany dia lasa izy Barnabasy mba nandeha ny fadianina ihany koa sy nanam-pony ninina. Dia rehefa lasa nandeha tany izy dia nametrany Mpaminany tany hoe nivalim-bavaka anao dia ianao sy antsoina hoe Saoly intsony ianao fa Paoly ny anaranao dia mandeha anao manao misionera. Rehefa avy nametrany tanana izy dia nandeha manao misionera. Rehefa tonga tany izy dia nisy lehilahy mpanao maziny fanandrina taminy. Izy mitory filazana resy lahatra olona maro dia nisy gouvernoura resy lahatra. Dia rehefa resy lahatra ity gouvernoura ity dia tao anatin'izay avy le mpanao maziny nanelingelina teo. Dia ny zavatra nisy tonga dia niteny Paoly amin'ny anaran'i Jesosy ozy izy jamby anao. Dia nilasaka tao amin'ilay lehilahy mpanao maziny ny fahajambana. Resy lahatra ny olona rehetra hoe ay zany ity Paoly ty ihany koa ampiasain'Andriamanitra. Rehefa nitoy ny fifadian-kanina, rehefa nitoy ny vavaka, nitoy ny alim-bavaka, nitoy ny fifadian-kanina, lazaiko anao ny mosara teny an-tanany sy ny fiaron'akanjony fotsiny dia afaka manasitrana ny marary sy manafaka ny fanahy ratsy rehetra. Halleluja, halleluja. Raha teo ampiasain'Andriamanitra ianao esory ao anatin'ny fonao ny fahankalana, tsy avana ny fahavalonao azy, tsy avan'izay mankala anao, manaova ny soa an'izay mankala. Araka ny tenin'ny apôstôly Toriteny tamin'ny sabata hoe memofo izy. Ao aminay ao tena misy mpizara sakafo mihitsy ary anatra lehibe iny hoe rehefa hoe mifampitezitra dia maninona fampibaby. Petera amin'izao lasa masika be. Izy fotsiny hitarainany. Izy aloha dia mandamy zavatra ny Toriteny iny. Petera zao indray nataony ihany. Ay, inona indray zany nataonao zany? Naresy ihany nahoana anao an'izao. Ka izy manko ohatr'izao sisy fanazavana fa mifampibaby. Babenao izy mankery dia miveriny. Ianao indray koa mibaby anazy mankery dia hoana? Tsikitsiky sa sy mitsikitsiky. Tsikitsiky tonga dia samy vita, samy miaro. Ozy amin'izay Petera avy eo. Dana amin'izay miaraka manasa ny lambako. Rehefa miara manasa lamba eo miray fofo sa miray saina? Miray fo saina tonga eo satria miaraka nasa lamba. Amen. Tovy manasa ny lambanao izy rehefa mafilo fa mifampibaby aloha dia mifanadio fo. Avy eo amin'izay aseho sasany amin'izay ny lambanao. Indeo sasako ny lambanao dia nao koa sasako. Ny tsy ambaratelon'olona anankiray rehefa teo ampiasain'Andriamanitra dia ny fonao aloha diovy fa izay tsy manana fahadiovam-po sy hitan'Andriamanitra. Tafy fahamasinana fa izay tsy manam-pahamasinana sy hitan-tavan'ny tompo. Zavatra anankiroa zay aloha mila fototra nananao. Eo amin'izay ianao mikaroka an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka sy fifadian-kanina.
falazaiko anao ny mpanompon'Andriamanitra tena ampiasain'Andriamanitra zakany devolona dia mijery azy azy. Iriko ianao ary sofiko rano manomboka androany tsy ho zaka devolona dia ny mijery anao azy. Amen. Halleluja. Fa zao kosa aza tafitohana amin'ny zavatra kely fa ny fonao amboary. Amen. Fonao amboary mihitsy aza tafitohana amin'ny zavatra kely. Rehefa tenenina ny zanakao dia leo izy tenen'olona any. Rehefa tenenina atao am-piangonana dia leo izy tenenina. Matoa izy tenenina misy zavatra tsy mety nataony fa tsy adala daholo no mananatra anazy io fa olon-kendry io. Dia manaiky ianao hoe raha mitaraina aminao izy neny za dia nataony levita ohatra zao. Josafata misy ny tena teniteny be tao dia lamahery Samson tsy da Lionel moa saika nanariny anina na mihitsy. Tsy haiko na ny saron-dohako mihitsy saika ny poa saika ny esorona dia teneny hoe mety aminao zany. Finona ny nataonao tany. Mety aminao hoe zany inona nataonao aza omena rariny izy fanenenanao zany ray andro. Raha manome rariny zanakao lahy ianao na ny zanakao vavy ianao ihany nenenina. Tsy petraka ao an-tranonao mandrakizay io fa tsy maintsy anambady any amin'izay nitondrany io zioga izay sy zakany satria zaza raisy taiza hatrany am-piandohana. Ka jeny zao ianao dia efa mamora azy ka rehefa manambady izy any an-tranon'olona any efa hainy no mandefitra ny amin'ny zavatra rehetra izay mitrangy eo amin'ny fiainany. Fa raha zao izy omenao rariny foana nefa ny ray andro any mbola hiala hisaraka isipetraka aminao intsony hijaly io any amin'olona any ary fijaliana mandrakizay io tolampona amin'izay izy avy eo dia izy ny diso ianao reniny izay nitaizana azy ny diso satria vonovonondra fozany amin'izay. Vonondra fozany izy satria zay ilay izy. Eo amin'ny fangatana dia efa misy olana ilay fanambadiana. Somary omey kely eo isika. Nahoana moa ny fanambadiana misy olana? Olombelona zao dia lazain'olona fotsiny hoe fozalahy atakalo fozavavy. Nefa olona dia le rafozana mbola inona koa ny anarany? Mbola rafoza ihany koa. Rafoza koa iny. Dia aiza moa ny fiainana eto ambony tany anjary? Ny zanakalahy zany fozany ho an'ny rafozany. Dia ohatran'izany ihany koa ny zanakavavy dia ny ray aman-dreny mbola foza koa. Tsisy zavatra manjary ny fiainana. Mila jinianao zany fa mila ovaina le fomba. Rehefa mangata bady anao ny olona aza toany zany hoe foza lahy takalo foza vavy zany. Za hoe sy foza zany fa zanak'Andriamanitra. Fa efa mandeha ho azy satria le pikabary efa manomboka mamo amin'iny. Sy voatona intsony hoe fonzaza lahy atakalo fonzaza vavy. Tsy voatonina intsony fa tonga dia ozy hoe io moa zany araka ny fomba dia foza lahy atakalo foza vavy. Tena mivadika foza tokoa n'olona. Dia sarotra be mitoriteny amin'olona hoe efa hoe foza ny anarany. Fa izay nanambady rehetrarehetra aloha zany hatreto dia efa foza daholo. Ka sy zay ilay kabary tany? Ianao ihany nanome toka an'ilay mpikabary satria raha sy mahazoazo kely tsy mahay mikabary. Dia nivadika ny teny sy hoe fonzaza lahy takalo fonzaza vavy. Fa io moa zany araka ny fomba dia foza lahy takalo foza vavy. Ny lehilahy zany izay manambady rehetra efa nivadika foza. Vehivavy manambady afaka nivadika foza. Le rafozana ihany koa miteny misy le mpanambady ka le rafozako raha vavy aiza moa le olona sy asika. Foza zany ka manakitra.
iny le tao be niny. Marina zany. Sady mbola biby maloto ihany koa izy amin'izany. Zava-padiny. Rary ny tokantrano raha mikorontana. Fa androany io izy filaminana be io. Amen. Marina zany. Zany hoe olona mpandinika fiarahamonina e. Dia mandinika fa ny mpikabary nisy taona izy tena misotrosotro kely. Mandeha ny kabary dia samy mandrosandrosaka valopy eo rehefa misy kabary sy mety. Fa io rehefa mandeha aloha lasa mivadika foza io. Dia efa mazatra anao zany hoe foza lahy takalo foza vavy. Ianao zao dia manaiky antsoina hoe foza. Dia ny raha fozanao ihany koa mbola inona koa? Dia rary ny raha mikorontana ny tokantrano. Tokantrano gasy rehetra mihitsy no mila saboiny. Mila fanasitranana. Dia ny olona rehetra izay tsy manambady zany zanaka foza daholo. Dia ozy ny devoly reny rehefa be foza daholo reny ny zanaka foza madinika. Dia mora ny avy eo mampahory azy. Tenenina manao sy anao zany hoe. Ianao hoe zanak'Andriamanitra ianao. Tonga zao ny 26 dia mangirafozana daholo ny olona. Dia iome amin'izay ianao rehefa eo amin'ny famangina. Misy olona iome. Tonga aminao amin'izany rafozanao dia aminona koa. Aty aminareo zay ianao 26 ozy izy. Jerevanao tsara. Dia iteny amin'izay ianao andamindamitrano kely dia vidividy zavatra fa ho avy ny rafozako. Anao fety dia efa ome ianao. Dia efa ome ianao. Tsy maintsy ome ihany isika ao anatin'ny toriteny. Tsy maintsy misy fampiomezana satria manala fahankalana isika. Amen. Tenenina manao hoe zaho hoe zanak'Andriamanitra fa ahoana ianao? Sao dia zanaka foza kely. Zanak'Andriamanitra ianao. So endrika zao tahaka ny endrik'Andriamanitra mihitsy. Amen. Dia mampianatra ansika inona ny atao mba hampiasana Andriamanitra anao. Nahoana i Paul mbola Saoly namon'olona nao zay saim-patany rehetra nampiditra ny kristiana rehetra tany am-ponza niazona ny akanjony olona nitora-baton Stefana ary nanesika ny apôstoly nefa voavela eloko. Za mampanantenanao androany mino fahavelan'Andriamanitra mihoatra an'izany ny eloko ao rehetra. Ianao zay tonga eto. Amen. Ninona zay efa nataonao na efa nafatola na inona na firy voavela ny eloko ao ny anaran'i Jesosy. Haleluya. Haleluya. Voavela ny eloko ao. Ninona nataonao voavela ny eloko ao. Hafa ihany ny olona voavela eloko e. Sambatra izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra izay sy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Iza faly fa voavela ny elony. Na inona nataonao hatramin'izay. Na inona zavatra nisy androany voavela ny eloko ao rehetra. Haleluya. Haleluya. Mazaho tena ianao Ny olona rehetra ny Paul
efa namono olona maro, kristiana maro nampiditra olana amponza zay miasona ran Jesosy. Raha vany daholo ny fiangonana dia dorany mafy lo be. Navelany tompo ny elony sasy navelany, nampairatiny masony sasy nampairatiny. Zany aza olona efa navita zavatra be, nazo famelan-keloka sady nampairatiny masony. Indrindra fa ianao zay tonga eto, ianao zay tonga eto moazo tokony andray an'izany famelan-keloko zany fa sola zainy Jesosy voavela ny eloko ao rehetra. Amen, halleluja. Ninninona nataonao voavela ny eloko ao, asio tehaka mafy zany. Hafa ihany ny olona voavela eloko. Sambatra zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra izay sy isainy Jehovah eloko ary tsy misy fitaka ny fanahiny, tsy misy fitaka intsony fananao manomboka androany satria voavela ny eloko ao be fa be fitiavana ianao. Amen. Voavela ny eloko any Paoly nampahiratina ny masony. Dia noho tsara azy rehefa nampahiratina zany ny masony, dia ny zavatra mitranga dia nahiratra izy, dia natobatsisy izy, nanomboka teo amin'izay lasa mpitory filazantsara. Jinio tsara fa vao nitory filazantsara izy tonga dia mpanao magia. Fanandrina taminy falazaiko anao fa ny olony fifadian-kanina mitafy an'izany hoe erin'ny fifadian-kanina zany tsy azonao tao ninina mihitsy. Fa tanteraka aminy tenin'Andriamanitra milaza manao hoe izy manao ny anjelony ho rivotra ary ny mpanompono lelafo. Fantany mipetraka nahoana ny tanany manao fagagana, ny tanany mametra tany manao fagagana, ary ny mosary sy ny fiarona-kazony henjana be zany a. Nefa ny fahanay ratsy dia tahaka ny liona mierona mitady zay rapany, tahaka ny liona mierona mitady zay rapany, fa tsy misy dikany eo amin'ny fiarona-kanjony ny apôstôly zany. Manomboka androany hijoroy ny fahamarinana. Tsy hoe kory mivavaka ianao androany dia anao 26 ianao rehefa aveo a. Hatramin'izay ianao sy ninona koho, tsy dia mihinana koho firy ianao, fa rehefa tonga 26 dia midiana misy koho aloha dia mba hifety kely aloha. Fa zao ny fetinao dia atao amin'Andriamanitra. Mifady hanina meo an'Andriamanitra zay anjara sakafo tokony hohaninao dia mifady hanina. Mino fa manomboka androany maro ny olona hifady hanina, manomboka hitra fadikanina amin'izay andeha hiova amin'izay ianao io a. Andeha Paoly apôstôly faharoa amin'izay ianao, hirehatra amin'izay ianao manomboka androany satria izy fanafahana hidina avy any an-danitra misy ho tonga eto. Mino an'izany ve ianao? Irinao ve ny ampiasan'Andriamanitra? Maniry fampiasan'Andriamanitra ve ianao? Ndoary ara isangany sika.